Ny talata fa 14 ny volana novambra ho avy izao no anaovana ny fitsarana mikasika ady tany ifanolana ny ponina ao amin'ny fokotany Tanambao Sotema sy orinasa Vima izay Sotema teo aloha. Eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany no anaovana ny fitsarana ny andro ny talata amin'ny valora maraina. Omaly alahady 12 ny volana novambra no nanatanteraka fivorimbe ireo vahoaka izay voakasika andaminana ny paikiady amin'ny tiraraha ity. Nandritra ny fivoriana io no nambarany ireo vahoaka fa tsy eken'izy ireo ny fakana ny tany izay nitsasarany hatramin'izay. Titolo Ben Marlaka jusqu'à thème télévision Belbaka de tanatin'ny zone industrielle. Rehefa toerana voatokana anaovana orinasa izy ity de tonga ny Sotema nangataka tamin'ny fanjakana malagasy ny toerana ty ny faritany anaovany usine de vitany usine zany fatrany clôtureny valany ao anatiny ao de mbola anatiny faritra ny toerana ty fa tsy nivinidiny fa nangatany ary manofa amin'ny fanjakana malagasy fa ny vahiny tsy afaka mividy tany malagasy. Raha misy fitaran'ny Sotema de afaka manala oleto izy ary nisy nipetrahan'olona teto Sotema mbola nodina tsy nanala olona teto izy ary efa tatorina aza mampafloany fokotany anakata anatin'ny ty fokotany ty teto de nomena contrat de bail olo reo manao hoe raha misy lananareo de afaka miala misy fitarany usine. Raha nivolazany ireo vahoaka dia manana zo anana ny tany izy ireo ary efa antonany maro no nipetrahany teny an-toerany. Zahay de malahelo aloha de anao rodo be agny misy zahay hitany mpitondra fanjakana hiaro ny taninay ity satria zahay tsy ala ito. Efa nisy ny dingana rataratasy tsaraina zahay tao amin'ny première instance nandresy ny vahoaka de nampakatra reo amin'ny corps d'appel de natao tamin'ny fitsarana tao amin'ny corps d'appel ny tsaraina tsy nanatrika le vahoaka satria tsy niheno le convocation de noresena tao le vahoaka zany de taoriany zay fitsarana ny fandresena tao amin'ny corps d'appel zany napakatra cassation zany le fokon'olo satria tsy afapo am'le fitsarana zany de tany amin'ny cassation amizay tsy helo le valy. Ary manao ansoavo amin'ny mpitondra fanjakana eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ireo vahoaka ireo mba hijery ny olana mianjady aminy.